Ampifaliana lehibe indray no androsoana totokatranotsika ny amin'ny teny io ity tonga amin'ny fampianarana larana faefatra itsika indray ny amin'izao anio izao. Manome voninahitra manokana ny Dadamala Iayava ho fanomboana ny teny, miarahaba ny Dadamala Iayava zany ary miarahaba manokana koa ny Joshua ary manono ny hatsarany Joshua amintsika rehetra izay efa manaraka ato an-tokantrano dia mirahazo antsika samy hotahiny Joshua eo ampanomboan'ny teny sy ny fampianarana izany. Dia mamerina ny fiarabana antsika rehetra ato an-tokantrano indray ny tena koa ny ambasadeur-ny Joshua Eliano mandroso ato an-tokantranontsika ny amin'izao anio izao larana faefatra moa ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity ary matoka fa samy haino sy nanonon'Andriamanitra tsy ary vokatra azy itsiny ary efa noporofontsika teto moa zany araka ny ino moa araka ny soratra masina hoe izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama dia tsy misy an'izany manota zany mihitsy fa ny miaraka amin'ny Andriamanitra hafa daholo no manota zany. Mazava zany fa zay Andriamanitra niarahanao hatramin'izay dia Andriamanitra tsy sisy daholo satria nampanota anao tonga anao lasa nitsangatsanga, nangalatra, lasa mpamono olona, lasa mpisoloky, lasa mpiteny ratsy, mpiteny vetaveta, mpanenjika vehivavy sy mpanenjika lehilahy, mpimamolava, lasa mangalatra. Zany ny hafaran'ilay Andriamanitra narano, tsy Andriamanitra Abrahama zany, satria ny Andriamanitra Abrahama dia Iayava no anarany ary vokatra zany tsy fiarahana ato amin'ny Andriamanitra marina zany dia ianao fa lasa mpanota araka ny zava-marina dia tsy hitanao koa nefa ny ataonao moa zany miala amin'izay satria zahatra efa iainanao ilay izy zahatra efa arahanao ilay izy ka ahoana moa zany fomba handrosiranao an'izany sary zany. Dia eo indray tsika zao nahita mihitsy ny hoe ho an'ny zehetra nanonon'Andriamanitra hafa ankoatra ny Iayava dia diso tahola satria izay ny Andriamanitra Abrahama efa nitonono tany amin'ny taona moins 2000 ka tsy ny bokinareo na ny Baiboly ny ampelantananareo izay nanovanova ny ho anarana io no ilazanareo fa marina ny ianareo satria ny profeta dia mpanota daholo nareo ary ho an'izay mpanota dia tsy nahita ary tsy mahafantatra an'io Andriamanitra io satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Izay natonga azy niady tamin'ny Israelianina ka nisaraka taminy ray izay aloha ka nanamorona boky koa azy ianao ka niatso io Andriamanitra Abrahama le anao dia tsy mety ary lasa mpanota koa ianao satria efa nambarany Abrahama sy Mose tany amin'ny taona moins 2000 fa naran'izany Andriamanitra Abrahama zany tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any sy tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any dia Iayava no anaraka ka raha novainao zay dia zay sady efa profa mpanota ianao ka tsy ny boky izay nisoratanao taty amin'ny taona plus 600 taty na sahala amin'izany no lazainao fa marina ihany koa. Io zany dia efa naporofona ilay izy hoe mba samy mijery mitodika amin'ny marina amin'izay famonjena angety jereo ny ady efa miseho ao amin'ny Russie sy Ukraine io fa miratsy dia miratsy ange efa risika na bomba nucléaire anio miprofa tonga ny farany ary tsy mety miravina tsony ny olana fa dia efa olana efa mandeha efa miraraka maneran-tany moa ilay olana ko inona tsony moa zany no azo atao amin'io finy hoe raha fotsy be verilona miandray izay ketolana tsy misy nina azo atao tsy misy fanantenana azo atao raisina tsony fa dia efa hoe miandry ny fiafaran'ity tantara ity sisy tsika izay mihitsy ny zava-marina izay ka mbola hijery ny toy ny teny antsika noho ny amin'izany rehetra zany dia mbola jerevantsika foana hoe inandray zany ny toyny zany dia izao indray ny toyny izany hoe fa diso zany io anarana io diso hatrany amin'ny bokinao atria niporofona ilay larana fa diso niporofona ny bokinareo rehetrarehetra fa diso daholo ka rehefa diso moa zany dia inona tsony moa zany no antenay fa dia tena lasa nakany amin'ny lalan-diso daholo zany ny olombelona tsy olo tsy ilay Andriamanitra Abrahama no tompo inao fa zavatra hafa mihitsy dia hijery indray tsika ny mikasika ny amin'ilay hoe iza ny mpamina ny tokony hoarahana amin'izao andro farana izao dia aleo tsika hijery ny lalàna indray fa ny didy folo sy lalàna Mose nefa dia efa nampianariko atsika fa natokana manokana ho an'ny zareo zanaka Israely ka raha voalalàna mivoaka avy ao anatin'ny tenin'ny Mose zany dia natokana ho an'ny
zanak'Israely zany teny zany, tsy natokana ho an'ny efa firenena mihitsy fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Loha avaketsika aloha ny teny a, satria maky didy indray tsika mantsy fa ny didy folo sy lalàna Mose a, raha vao misy teny mivoaka avy eo amin'ny tenin'ny Mose zany de natokana ho an'ny zanak'Israely io. Daholo jevantsika aloha ny teny Deutéronome 18:15 mikasika ny amin'ny mpaminany, satria hoe mpaminany no ho resantsika hoe mpaminany iza no arahana. De ndao raha afaka tsika ny Deutéronome 18:15 ary ny 18 a de ny 19. Deutéronome 18 a de manomboka amin'ny 15 a de ny 18 de ny 19. Mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no atsangany avahandriamanitra ao a ho anao. Izy no henonareo. Eo zany ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany iza no henona ary mpaminany avy aiza, hoe mpaminany avy eo aminao, zany hoe avy eo amin'ny Israely dikan'izany, de avy amin'ny rahalahinao, zany hoe rahalahy Israelianina ny Mose zany le izy, zany hoe Israelianina zany ty rahalahy ty, satria zareo no nomena an'ilay lalàna, araka ny efa nampianariko antsika hoe natokana ho an'zareo Israelianina anie hoe io lalàna sy didy folo hoe ka ito zao tenin'ny dada Iava, lay didy sy lalàna nomena azy a de natokana ho an'ny zanak'Israely. Amafitsika eo amin'ny 20:20 zao no voalaza, mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao ka ataoko ambavany ny teniko. Zany hoe tena misy teny apetraka ambavan'ireny mpaminany ireny zany a, de ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy, de lazainy ty mpaminany ty amin'ny Israelianina zay rehetra didiny Iava, ka zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anarako de izany no tsara azy. Na izany iza zany tsy mihaino teny zany mpaminany zany satria dada Iava no teny aminazy a, de Andriamanitra mihitsy no tsara azy. Zava-doza zany no tsaren'Andriamanitra vela teny Andriamanitra Abrahama zany, aza mity bingo am'zany fa zavatra danger be ho anao mihitsy zany. De izy ary ty resana ty hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao. Iza le rahalahiny? Namoaka lalàna, satria misy mieritreritra fa olo-kafa ty rahalahiny Israelianina ty, de namoaka didy ny Andriamanitra Abrahama fa ity lalàna nomen'Andriamanitra ty a de natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany, tsy nomena ny hafa firenena mihitsy io. Ka noho izany zany a, ilay rahalahy resany eto zany a de ho an'zareo Israelianina ihany, rahalahandry Mose io zany, zany hoe avy ohatrany hoe piralahy zany e, izy mirahalahy avy zany dikan'izay, zany hoe avy amin'ny Israelianina dikan'izany zany resaka lazainy zany, zany hoe le mpaminany zany dia tsy maintsy Israelianina. Dao raha vaketsika raha ny lalàna ao bokin'ny Salamo 147 19-20. Salamo 147 19-20. Milaza ny teniny amin'ny Jakôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely. Mazava be, le olona nomena le didy folo sy lalàna Mose ty zany a de natokana ho an'ny Jakôba ho an'ny Israely ihany, ka Jakôba moa tsy izy fa Israely ihany. Ary natokana ho an'zareo Israeliana ihany zany io teny io. Ka raha ny teny zany bokon'ny Deutéronome hoe mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalahinao tahaka anahy, de avy amin'ny Israelianina ny dikan'izay, satria natokana ho an'ny Israelianina io teny io fa tsy ho an'ny efa firenena mihitsy. 20 manamarina an'izany. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy, zany hoe tsy hidirany efa firenena mihitsy zany resaka lalàna ny Mose ka hitsofotsofony efa firenena. Zany hoe am'izao teny zao a de voatsipaka mariny rano ny hafa firenena hoe tsy mahazo manao mpaminany ianao, ka an'olo teny hoe za dia mpaminany Iava Andriamanitra Abrahama, satria ny Andriamanitra Abrahama de mametraka lalàna mihitsy hoe tsy nomena anao hafa firenena zany didy folo sy lalàna Mose zany, ka ianao ny hitsofoka ao anatin'ilay hoe ho lasa mpaminany Israelianina. Fa ny mahazo mitsofoka ho isan'ny mpaminany Israelianina miara-dia amin'ny Andriamanitra Abrahama de namohan'ny Mose didy hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nanao hoe tsy nomenanao hafa firenena zany. Noho zany tsy mahazo miditra ao ianao hafa firenena dikan'izany ho antsika rehetra zay meno an'le teny, tsy mahazo miditra ao ianao dikan'izany. Ary zao ny fitsipiny tsy mba fantatra ireny, tsy fantatra anao zany ny fitsipiko
raha dada iava mikasika ny israelianina io zany hoe tsy azonao idirana mihitsy io satria zavatra tsy fantatra anao matoa zany no niditra tao a nandika lalàna nandika ny didiny dada iava nandika ny didiny andriamanitra abrahama ka raha misy zany mpaminany laza fa izao dia mpaminany ato mitariky ny mpaminany andriamanitra abrahama kanefa izy tsy israelianina de efa diso araka an'io teny io fa tsoina be vava zao sary zao raha vaketsika eny ny bokyny lalàna arikatra ny bokyny exodosy toko fahasiambin'ny folo exodosy toko fahasiambin'ny folo de ny andininy fahatelo fanapory fona fa tena hoe natokana ho any zanak'israely mihitsiny a ny miaino an'ity resaka didy folo sy lalàna mose ty a zay nitoriny mose zany na hoe moizy na mosesy na mosao zao slamo de zao vaketsika zao ny vakiny ary mose niakatra ao amin'andriamanitra exodosy 19:3-5 de niantso azy ava atao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely mbola voalaza mihitsy zany fa natokana ho an'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ty resaka didy folo sy lana mose ty ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egiptiana zay nitondrako anareo tamin'ny atriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ary ianareo ka hitandrina ny fanekeko de rakitra soa mihoatra noho ny firina rehetra ianareo fa ai ny tany rehetra eto zany ny teny de hoe tandremo ary le fanekeko ka ny mitandrina ny fanekeko a de nitsindrina mafa ho any zanak'Israely a ireryany tsy natokana ho any hafa firenena mihitsy za fa natokana ho any zanak'Israely a ireryany ka izany teny zany zany de manino miteny mivantana amitsika mihitsy fa tena hoe tsy mety mihitsiny a ny hafa firenena miditra ao ary tsy azo idira ny hafa firenena mihitsiny ao indrindra fa zany resaka hoe mpaminany zany a de tsy mahazo miditra ho mpaminan'ny andriamanitra abrahama mihitsy ianao raha vao tsy israelianina lalàna navoaka ny andriamanitra abrahama zany tamin'ny alalan'ny mose zay efa niona taminy ary niaraka taminy ka ny andriamanitra mose zay andriamanitra abrahama mihitsy no teny hoe tsy mahazo miditra mihitsy ny hafa firenena tsy azo atao mpaminany zany ny amerikana na anglisy na frantsay na afrikana na arabo na sinoa na australiana niza niza fa israelianny rery any no mahazo atao hoe mpaminany araka ny lalàna navoaka an'io andriamanitra i abrahama io zany ka eo indrindra zany mazava zany zay fa raha vo tsy mpaminany israeliana de tsy mety de tsy enao zany mandinika eo izy le mpaminaninao samy mieritreritra samy mandinika ny azy fa mazava ny lalàna io rehefa tsy israeliana io de tsy izy io lalàna zany ary tsy azonao toerina mihitsy zany satria andriamanitra abrahama mihitsy namoaka an'io didy io a io zany rehefa tsy israeliana le mpaminany arahanao a de faoty ianao ary mpanoty ianao a mpandika lalàna ianao a de ianao le iarany atezeranaio dada iava io mihitsy satria tsy meny mpanota zany io zany hoe diso adresy ianao voafitaka ianao zany nydika an'izay mahitsy be le teny io niarantsika ny jery samy miara-mahita atsika afaka jerevanao ateo anatin'ny bokyny sefer tora io vaketsika io a any amin'ny bokyny tora zany exodosy zany gala shemota ny dika an'izany any de mazavabe io teny io zao mpaminany israelianina ka eo am'izay mpaminany israeliana zay a izy ara no mpaminany farany tao israelina iza no mpaminany farany ny mpaminany farany tao israelina de tsy iza fa yahosoa io lay tena mpaminany farany a yahosoa no anarany ary voapirofo mihitsy n'izay teny zay a araka ny boky tany israelina ny boky tany israelina mihitsy nanamarina fa tena mpaminany zany yahosoa zany io lay nivainy zareo anarana hoe jesosy na jesoa zay grika zany anarana zany ary navainy zay zao le ho an'lay miantso an'zany jesosy zany ho an'ny slamo ndray misy de miantso hoe isa fa tsy isa zany anarany fa yahosoa reny le fandikana teny diso daholo reny de samy nanovanova daholo mihitsy ny olombelona fa ny mpaminany farany ny anarany de antsoina hoe yahosoa ary zay miaraka amin'ny mpaminany farany io dia tsy manota intsony
satria io mpaminany farany io a no nomeny io Andriamanitra Abrahama io a ny lalàna sy ny didy. Andao ro jerevantsika araka ny tantara tao Israel fa tena mpaminany zany, ka zareo Israelianina no mamaritra ny mpaminany eo aminazy sy ny tsy mpaminany eo aminazy, fa tsy ny mpitondra fivavahana akoriny, fa ny vahoaka no mahafantatra hoe mpaminany io na tsy mpaminany. Ka raha vao mpaminany ny olona anankiray kosa ny vahoaka dia tsisy mahazo mikitika an'izy satria izy no mitondra teny. Ka mazava ho azy moa ny zavatra nataon'izany Yahoshua zany tao Israel, tena fanehoana ny hery sy ny fahefana, dia izy ny mpaminany farany araka ny voalaza ny boky tany Israel indray jerevantsika. Ary nisy nanoratra an'ireo boky ireo dia ireo no jerevantsika hoe mpaminany ve izy. Izy moa tsy milaza fa mpaminany tokoa izy, dia ny olona tsy mahay ny tantaran'ny Israelianina no tena tsy mpaminany. Ary mbola hitantsika ihany zany amin'ny tenin'ireo any Israel, dia izay niaraka tamin'ireo mpaminany ireo dia ilay mpaminany antsoina hoe Yahoshua. Nanana mpianatra izy, ary tao amin'ny tantaran'ny mpianatra no nahitana zany histoira zany hoe mpaminany io Yahoshua io. Ary io no henonareo, ary ny henonao azy tokoa ny vahoaka Israelianina, ny henon'ny fampianaran'izany Yahoshua zany ny vahoaka Israelianina. Ary amin'ny manarivorivo mihitsy nanaraka anazy teny an-dalana teny, saingy ny alina moa le mpitondra fivavahana jiosy dia ny vonoany, ny jiosy natao Israelianina dia ny vonoany. Ka ho jerevantsika ao anatin'ny soratra masina jiosy, satria ao amin'ny jiosy ihany tsika maka an'ilay tantara zany. Dia ao amin'ny soratra masina jiosy indray misy le teo testamenta vaovao, ka mitantara n'ity Yahoshua ty zay testamenta vaovao zay. Dia ny testamenta vaovao mihitsiny a ny anaran'ilay mitondra anazy dia atao hoe Yahoshua. Dia ao anatin'io boky io no ahitana ny tantaran'ilay mpaminany farany atao hoe Yahoshua. Dia ho jerevantsika izay tantara zay fa voalaza atao anatin'io boky io mihitsy fa tena mpaminany hoe ny vahoaka Israelianina. Ny vahoaka Israelianina mihitsy no miteny fa mpaminany izy, ary be dia be mihitsy nanaraka anazy satria tao no nositrany, mahiratra ny jamo, misy maty natsangany, ny kilemaina natsangany, ny marena nataony eno, ny mona nataony teny, be dia be ny marary nositrany, ny misy devoly navoaka ny daoly ary lasa sitrana daoly. Dia zany tantara zany voarakitra ohatran'ny boky ny jiosy izay mirakitra ny tantaran'ny mpaminany. Ndao afaka itsika mikasika amin'izay hoe mpaminany marina ve ity atao Yahoshua ty araka ny boky ny jiosy ihany. Ndao jerevantsika zay sary zay. Oharantsika kely ny teny araka ny somary mirejerekentsika toko sy ny dininy aloha. Ho jerevantsika ao amin'ny iza moa zany Matthieu 21:11, Matthieu 21:11 dia ny 46. Jerevantsika vetivetika izy ao tsika eto tokantrano. Matthieu 21:11 to zany bokyny jiosy, bokyny jiosy to ndraisantsika to zany. Alovaka itsika aminoko amin'ny diny 10 dia ny faraka ambiny 10. Ary no tafiditra tany Jerosalema izy. Matthieu 21:10 dia ny 11. Dia niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao, ary ny vahoaka nilaza hoe izao no Yahoshua mpaminany izay avy any Nazareta any Galilia. Zay mazava zany fa tena ity Yahoshua ty ozy ny vahoaka dia mpaminany, ary vahoaka Israeliana io niorakoraka be io. Voapirofo zany eto fa tena mpaminany Yahoshua, izany hoe ny mpaminany Israelianina farany enona ary tokony ho arana zany mazava ho azy dia ty Yahoshua ty, satria io ny farany io. Zay ny voalaza ny soratra masina jiosy. Mahitsy be mihitsy ny teny hoe ny vahoaka mihitsy no niara-nilaza ary niorakoraka hoe mpaminany Yahoshua zao tonga zao lay avy any Nazareta ny Galilia. Zay aloha izay mazava zany fa tena mpaminany Yahoshua araka an'izao teny voalaza amintsika zao vaketsika ny manaraka
Matthieu 21:46 indray hoe tsany sambotra ny Yahoshua ny mpitondra fivavahana Jiosy satria ny vahoaka laza fa mpaminany izy ka so matin'ny vahoaka indray ianao tsy azoko tena mantsy ny mpaminany ao amin'ny 9:7 Matthieu 21:46 de ny tambotra isambotra ny Yahoshua izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Yahoshua mihitsy nyzany le mpaminany zay ny zava-marina zany sao tena mpaminany mihitsy ny Yahoshua ny vahoaka mihitsy no laza fa mpaminany izy zany hoe ny mpaminany Israelianina farany zany dia izao Yahoshua zao none mafitsika zay teny zay any amin'ny boky manaraka indray any amin'ny bokin'ny Jauna 6:14 Jauna 6:14 Jauna 9 Jauna 6:14 zany reto daholo zany nena nilaza ny tantarany mombany amin'izany Yahoshua zany ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataony Yahoshua ity tokoa ny ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo zao zay zany hoe nahita azy zany ny olona dia nafantatra amin'izay mihitsy hoe ity ilay mpaminany rehefa ren'ny olona ny zavatra nataony Yahoshua dia niarany teny ny olona rehetrretra hoe tena mpaminany ty Yahoshua ty tokoa ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo zao confirmeny mihitsy ny tantara zany tantarany Jiosy ao amin'ny bokin'ny Jiosy ty bokin'ny Jiosy daholo tenentsika tony dia milaza mihitsy ny tantara tao amin'ny Yahoshua fa ny vahoaka mihitsy no milaza fa tena mpaminany zany Yahoshua zany zay ny zava-misy zany ka tsy azo ny anglisy ho toeriny zany tsy azo ny sinoa toeriny zany tsy azo ny afrikanina toeriny zany tsy azo ny araby toeriny zany tsy azo ny rosianina toeriny zany tsy azo ny japonais toeriny zany fa satria ny israeliana no nyteneny zany tantaran' zareo zany dia tsy azonao lavina ka ny vahoaka mihitsy no milaza fa mpaminany zany Yahoshua zany dia tsy misy olona mahazo manohitra an'izany tsika jery teny hafa mbola ao anatin'ny bokin'ny Jiosy any ty ho jerevantsika ty ao amin'ny bokin'ny Lioka indray ny vakitsika Lioka 24:19 Lioka 24:19 Lioka 24 izy zany fa hoy izy taminy Lioka 24:19 zavatra manao ahoana moa izany ary hoy izy ro lahy taminy ny amin'ny Yahoshua avy any Nazarety mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra tena mpaminany teo anatrehan'ny vahoaka mihitsy izy manaiky azy daholo ny vahoaka fa tena mpaminany izy ny vahoaka mihitsy nametraka fa mpaminany izy noho ny amin'ny asa izay nasehony sy ny famantarana nasehony ny hery sy ny fahefanana anany dia ny aiky ny olona fa tena mpaminany izy ny vahoaka nametraka azy ho mpaminany tsy azonao lavina mihitsy zany izy niza mandany zany dia nonge zany manohitra ny zava-misy any amin'ny fireneny olona le vahoaka kosa mahita ny zavatra nataony ny teny fa mpaminany io tsy azonao lavina le izy mpaminany lehibe izy zay le hoe mpaminany avy eo aminao ny enonao ary nefara teo amin'ny Yahoshua zany ary zany Yahoshua zany zay rehetra niaraka taminy dia tsy nanota intsony zay ary ty Yahoshua ty no namoaka didy izy araka ny Jauna 12:49 fa didin'Andriamanitra ray mihitsy nozy netiko Jauna 12:49 ka ho an'izay rehetra mametraka fa mpaminany ka ny vahoaka moa nametraka hoe mpaminany dia tsy azonao lavina mihitsy zany dia ny mpaminany zany dia mitondra ny teniny Yahva dia namoaka didy izy ny dikan'izay ty hoe apetraka ao amin'le mpaminany ny didiko izy ny teniny dada Yahva le tare amin'ny Deutéronome 18:15 Deutéronome 18:15 le miteny hoe apetraka ao ambava ny didiko dia ho lazainy aminareo ny teniko izay andidiko anazy dia eto koa zany nomenany Yahoshua koa ny didy araka ny Jauna 12:49 Jauna 12:49 ary ny vakitsika dia etsika zao ahita mihitsy fa hoe nitondra didy zany zanaka mpaminany lehibe zany
ary ny didy nomena azy de tia ny fanaporofona John 12:49 satria zao tsy niteny ho ahy fa nyraizina niraka izy no nandidy azy eo lazaiko sy zay ho toriko ary fantatry fa fiainana mandrak'izay ny didiny koa izay lazaiko a de lazaiko araka n'izay no lazay ndray tamiko mazava-be zany ny teny eto fa ity Yahosoa ty zany a de nampitondrain'Andriamanitra ny didiny araka le teny tary amin'ny bokin'ny Deutéronomie tary hoe misy didy omena amin'ny mpaminany ary ho zarainy amin'ny olona omen'ny olona ary ny didy ao amin'ny Yahosoa de ny didiny amin'ny fanafana ny olona amin'ny fahotana tsy mahay manao teny intsony zay miaraka aminy io le Andriamanitra Abrahama miteny hoe mpaminany ny anonao ary le mpaminany farany ny vahoaka mihitsy no teny azy de hoe Yahosoa no anarany ny confirme ny vahoaka atao Israela tamin'izany fotoana zany ka tsisy afaka mandany zany mihitsy tsy azo lavina tahaka ny Isaia mpaminany de ny ekeny olona fa mpaminany Israelianina tahaka ny Jeremia mpaminany de ny ekeny olona fa mpaminany Israelianina aotr'izany koa Yahosoa de ny ekeny vahoaka fa mpaminany Israelianina ka tsy azo lavina mihitsy zany hatramin'ny farany satria nitondra ny teny ny dada mahaiava izy araka ny teny mpaminany mbola ho resantsika mihitsy moa manaraka hoe ahoana ny fanaporofona fa tena mpaminany izy ary izy mihitsy le mpaminany fa araka ny lalàna Mose indray mbola omeko zay teny zay fa eto de miteny mihitsy hoe ny vahoaka mihitsy ny Israelianina zay mahafantatra ny ato hoe mpaminany de reo mihitsy no teny vantana mihitsy hoe mpaminany io Yahosoa io mpaminany izy ary izy no mitondra ny fanekena vaovao ho an'izao tontolo zao ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany izy ny fanekena vaovao zay moa zany amin'ny Israelianina zay resaka zay no mandeha fa ho an'ny efa firenena mbola mety tsy fantany zany fa zay indray resaka samy Israelianina zany sujet zany fa eto fotsiny le misintona atsika hoe ny mpaminany enona zany ny mpaminana farany Israelianina de ny mpaminany Israelianina farany nomen'Andriamanitra ny didiny de ty atao hoe Yahosoa ty ary ny vahoaka Israelianina mihitsiny zay tsy azo no lavina mihitsy no nametraka fa tena mpaminany izy zany tsy azo no lavina tsy azo nizaniza lavina satria ny vahoaka Israelianina no tsindriko mafy teo no nilaza fa tena mpaminany izy mazava zay am'izao vanamitsika zao arany satria hitatsika fa ity Yahosoa ty ny mpaminany farany inona ary ny tenin'io Yahosoa io mikasika ny amin'ny mpaminany satria tsy maintsy eo aminazy zany ny didy no enona mivoaka amin'ny vavany zany le didy no enona de mbola ao amin'ny bokyny Jiosiany no jerefantsika araka amin'ny boky misy boky atao hoe Apokalipsy indray mbola bokyny Jiosiany zay ao anatin'izany bokyny Apokalipsy zany misy ny fanambarana nataon'izany Yahosoa zany fa ny mpaminany indray am'izao vanina amintsika zao de zay mitory any Yahosoa ny olona mitory any Yahosoa no atao hoe mpaminany am'izao vanandro farany zao ka tsy misy olombelona mitory an'zany anarany Yahosoa lay manala amin'ny fahotana ary lasa tsy mpanoty antsony zay miaraka aminy eto ambonin'ity planeta terre nareo ty afatsy ny ambassadeur-ny Yahosoa zay antsoina amin'ny anarana hoe Elia rery sisa no mitondra an'zany anarana zany zao ary mampianatra an'zany atao hoe Yahosoa zany tsy mampianatra zavatra hafa Elia fa tsy Yahosoa rery ihany satria ny didiny Yahosoa de sao hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io taminazy Andriamanitra Abrahama no teny taminy hoe zao ny lalàna Apokalipsy 19:10 fa ny filazana ny Yahosoa ao am'izay milaza ny Yahosoa zay ao indray ny fanany faminaniana no mandeha didy vaovao indray zany hoe maninona ny lasa ohatran'izany satria hitodika ho any amin'ny jentilisa indray Andriamanitra de Andriamanitra Abrahama io todika ho any amin'ny jentilisa izy de lozika be zay mitory any Yahosoa indray makany amin'ny jentilisa any no misy any fanany faminaniana de zao hitanareo eto amin'ity fampianarana mivoaka ity zao Apokalipsy 19:10 ary zay ny amaranantsika anazy androany fo kely ny fampianarana tamin'ny teny io ty fa tsy maninona zany nefany satria zay koa ny mapety anazy Apokalipsy 19:10 Apokalipsy 19:10 dia ny akohoka teo amin'ny tongony eo mba hivavaka aminy ary izy tamiko tandremo aza manao an'izao anao fa mpanompo namanao ihany aho
sady naman'ireo rahalanao zay mitazona ny filazana ny tanany filazanany Jehosoa. Andriamanitra ihany ny vaovao fa ny filazanany Jehosoa no fanano faminana iny. Zany hoe ny olona milazany Jehosoa zany dia zao ataony ambassadeur-ny Jehosoa Elia zao. Zao ataony Elia zao zany no proof fa mandehandray ny fanano faminana iny. Ao amin'ny Jehosoa mantsy ilay fanano faminana iny, izy ny mpaminany farany ary izy ny mamoaka baiko farany. Dia ny baiko farany avoakan'izany Jehosoa zany dia zao ny filazana azy indray ny fitorian'ny Jehosoa, satria rehefa mitorian'ny Jehosoa dia tsy maintsy mitorany Yahva zay naniraka anazy. Dia ny filazana an'izany Yahva sy Jehosoa zany zay ny atao hoe ao ny fanahany faminana iny. Zay ny didina avoakan'Andriamanitra farany dia Andriamanitra Abrahama. Dia ajantsika eto aloha ny fampianarana ny amin'ny teny ity fa mijery endrika hafa tsika ny amin'ny manaraka fa ampy aloha zay etretinareo hoe mpaminana iza no enona zany zao. Dia mpaminany Israeliana tsy mahazo mivoaka amin'izay ianao. Doisany hoe ahoana mampaminany ianao indray ary ambassadeur-ny Jehosoa zany dia mpaminany mihitsy izy. Elia zany mpaminany. Elia le tany aloha be tany mpaminany, tamin'ny andron'ny Yahaba-mpanjaka mpaminany izy. Dia matony hoe Elia mpaminany. Elia mpaminany. Le même personnage misy amin'izao tsika miteny zao. Amin'izao tsika miteny zao ohatsy ny teny dada Yahva nampitondraina ny Jehosoa mpaminany dia hoe zay mitory an'i Jehosoa. Satria rehefa mitory an'i Jehosoa dia automatika mitory an'i dada maly Yahva, Andriamanitra Abrahama. Dia ao indray ny fanahany faminana iny. Ao ny fanahany faminana iny. Zay no mahatonga hoe izay olona miaraka amin'ny Jehosoa eo eto ambony tany ity, reo ihany sisa no afaka amin'ny fahotana. Zay ny atao hoe zavatra sarobidy indrindra nomeny dada Yahva tamin'ny alalan'ilay mpaminany farany. Horesantsika amin'izay ny tontolon'ny mpaminany farany io Jehosoa, ary manaraka an'izay koa mikasika ny hoe Elia moa zany efa mazava aminareo io. Satria ny mampaminana ny Elia dia noho ny amin'ny Jehosoa. Nefa n'izany Jehosoa zany ilay ny teny hoe aza manota intsony. Tahaka ny ataony dada Yahva hoe za tsy tia mpanota. Ity mpaminany farany Jehosoa ty koa ny teny hoe aza manota intsony. Dia tahaka ny Elia koa ny teny hoe aza manota intsony. Ary zay miaraka amin'ny Elia hatrany dia tsy mahay manota intsony. Satria izay le fahefana ao amin'ny Jehosoa malala ho azy ny voninahitra manakseho nazy mianaka. Dia dada Yahva satria moa tena kaiky ity mpaminany rany hiraka ho resantsika ny momba anazy fa tena mpaminany mihitsy izy. Dia amafitsika izay teny zay hoe ity mpaminany ity dia tena tsy maintsy arahana ny teniny. Izy no teny hoe aza manota intsony. Jaona 5:9 hoe aza manota intsony ozy izy. Jaona 8:11. Zany ny zahatra faratampony tiany dada maly Yahva zany. Zany ny tsara indrindra zany. Bokin'ny Israeliana ihany ty Jaona 5:11. Ary izy tsy misy tompo dia hoe Jehosoa, zaho koa tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zany ny déclaration zany Jehosoa, ilay tena mpaminany lehibe sady mpaminany farany tao Israely. Fa zao ny dimbiasan'ny Elia zao tsy misy afa-tsy Elia rery no mandimbiasa, satria ato amin'ny Elia koa nitoriana zany hoe tsy mahay manota intsony, satria mitory an'ilay Jehosoa ilay tena marina, ilay mpaminany farany Israeliana. Dia mihitsy atsika nijery hoe tena mpaminany vizy efa voalazantsika teo. Inona koa nipetrany horesantsika daholo zany fa ampy aloha ny amin'ny androany. Dia mbola jevantsika koa ny Jaona 5:14. Jaona 5:5 andininy 7:20 mbola niresaka tamin'ity lehilahy ty indray izy dia hoy izy taminy hoe tandremo aza manota intsoniko ianao. Jaona 5:14. Rehefa afaka zany moa hoe tena mpaminan'Andriamanitra azy tsy tia fahotana dia Andriamanitra Abrahama, Elohei-ny Israely zany dikan'izany Andriamanitra zany. Elohei-ny Abrahama zany. Rehefa afaka zany dia hitany Jehosoa atao kianjany tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy, indro efa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy no teo. Ity mpaminany Israeliana farany ity zany tena mitovy toetra mihitsy ny amin'ilay naniraka azy Yahva, Andriamanitra Abrahama. Mitovy toetra amin'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy, satria manizingizina mihitsy izy hoe aza manota intsony. Dia mifanaraka amin'ny teny dada Yahva hoe Isaia 59
un deux mifanaraka tsara mihitsy ny teniny izy ireo Isaia 59 un deux ino nky teny ty indro ny tanany avatsy foy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mari fa ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina antaviny aminareo ka dia tsy miaino izy tena lan'Andriamanitra mihitsy ny hita hoe olona mpanota zany mifanohitra amin'ny dada Iava mihitsy zany ny Andriamanitra Abrahama tsy tia mpanota de tonga tokoa ilay mpaminany farany de tena nizigizana mihitsy ny hoe aza manota intsony fa tsy tian'io Andriamanitra ray Iava io mihitsy ny Andriamanitra Abrahama zany olona manota zany nandringanany rehetrarehetra hatramin'izay noho zany miteny amintsika rehetra hoe tsy misy herina fahefana afaka miady amin'izany hatsarana zany tonga aminareo le tenyle mpaminany farany andao hitodika any amin'ny amin'izay tsy izy akory ny teniny fa teny le naniraka anazy ihany le Andriamanitra Abrahama lay Andriamanitra Abrahama ihany no maniraka ny mpaminany farany io ary natonga anazy ny teny mihitsy ny hoe tsy manao tentsony zay miaraka amiko satria zay ny tena tiany dada Iava tongavany io le Andriamanitra Abrahama satria mankala mpanota io Andriamanitra Abrahama io ary ny mpaminanina seniny inona de mpaminany Israeliany irery ihany tsy mahazo maka mpaminany afaka ohatran'izay no fa raha vao niovy mpaminany Israeliany io de efa tsy izy ianao zay nydika azy efa diso daholo zay nataonao ary rehefa miaraka ny zavatra diso moa anao de mazava azy fa diso ianao hatramin'ny farany tsy miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany ianao zany hoe tena diso adresy tanteraka ka izany moa ny antony any amonjenantsika etra zay mandray aminy zao tsika miteny zao hoe andao hiverina amin'ny Andriamanitra Abrahama am'izay sokatra anao nge ny tanana zao tia hamonjy anao izy satria raha vao mpanota anao izy Andriamanitra Abrahama io za tsy miheno mpanota ary zay nijerevantsika inona daholo ary ny teny le mpaminany farany ohatra mahazo manambady be dehibe ve ny lehilahy impaminany farany io teny hoe tsy mahazo manambady be dehibe ny lehilahy interdit zany eto amin'ity famarinana fototra ty ny Andriamanitra Abrahama tsy tia zany lehilahy manambady be dehibe zany tsy tia mampirafy sekely zany nambarany mpaminany farany daholo zany zay natonga nanteny hoe mpaminany Israeliana ary ny vahoaka no nametraka ny ty Ahosoaty io mpaminany fa ny jiosy no nankala anazy de namono anazy vonoany zareo daholo moa zay mpaminany rehetrarehetra ny teny izy vonoany ireo mpitondra fihevana jiosy ireo raha tsy saina be le mpitondra fihevana jiosy zay le izy fa de mirary soatsika etra samy hotahiny ao soa ary rehefa resy lahatra ianao de manatona ny Elia fa Elia teny amonjy ianao Elia tena navitra anao Elia tena zay rehetra fomba fana manavitra anao de ho atao daholo satria manavitra zao satria ho avy ny fandringanana ty taninareo ty zareo tsara ny histoira mahazo an'io Rosia sy Ukraine moa tsy ny mahazo any Rosia moa fa mahazo ny Ukraine fa tsy misy miady amin'ny Rosia zany Eliany nampianatra an'izany ary hitantsika eo ny toy ary hitanao fa zaratsy rehefa te hitaloza de mety iva amin'ny Rosia io hitantsika eo ny toy eny fa mantanomeko anareo zay tsy misy miady amin'ny Rosia zany le hitambatra daholo azo tontolo zao tsisy maresy an'io zany reo natao hoe firenena mody maty fa teny ny mpaminany Elia zany fanamafisana zay efa voalaza tany aloha tany ary tsindrina mafy mihitsy ny hoe tsisy miova ny tenin'ny dada malalanay Iava manaraka ny teniny daholo zao tontolo zao adalany Ukrainiana zay te hiady fotsiny amin'ny Rosia io fa ratsy zao tao io mbola resantsika eto daholo zany raha misy ny fotoana ny oriana fa zao aloha mbola fampianarana mitondra anao miditra hoe andao any amin'ny Andriamanitra Abrahama Iava ary manarano le mpaminany faran'izay ny rany Yahosoa no anarana inona daholo ara ny qualité na ny zavatsoa ao amin'ity Yahosoa tya zay no jerevantsika ny amin'ny fampianarantsika manaraka fa tena tsara izy na de anao maheno hoe tsy manao tentsony zay miaraka aminy tsy zatra mahafinaritra ve zany aminao inona ny teny io Andriamanitra io raha tsy i Andriamanitra Abrahama io teny tsy tia mpanota izy jereo nanaovan'ny Israeliana tena mpiteny ary teo amin'izay no nanaratra daholo ny olona namoron'Andriamanitra namorona boky de nanonon'Andriamanitra hafa nanao boky hafa daholo zavatra hafa daholo ny soratan'ny olona indrisy mampareo zany sary zany tonga Elia merina zao tontolo zao iverina amin'io Iava io de teny ianao reny zany merina zao tontolo zao dao anampy anahy ampio fotsiny ary rehefa fantatra fa marina ny teny dao tsika hiaraka
manoly ianao ny dikan'izay raha tianao zany no afaka ny fahotana zany hoe ary tena mba tianao zany Andriamanitra Abrahama zany aza manahaka nantenanao andeha ao anatin'ny marina aleo ny tenanao andeha ao anatin'ny marina am'izay ampio ny lalana ny marina fa sambatra zany ty hoe afaka ny fahotana zany ny zavatra mahafinaritra sy mahasambatra be zany hoe afaka ny fahotana zany ve tsy mba irinao zavatra tokony irinana e zany ka tsy mahafay anao hoe mahita ny olona miverina am'le Andriamanitra marina fa voafitaka atao lenga zao tontolo zao potika mihitsy zao tontolo zao tena ny potehiny devoly zao tontolo zao fotoana ny fiverenana zao andeontsika iverinao amin'ny marina voapirofo ny Andriamanitra Abrahama izy voapirofo ny toetrana fa tsy te fahotana izy zay nanapotehany Israelianina ary mpaminany rehetra dia niteny taony hoe tsy te fahotana izy ina mpaminany farany nambara araka lalàna Mose zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany Yahvah anarany anjarantsika am'izay miverina mitodika ao any amin'ny Andriamanitra marina Yahvah anarany ary rehefa resy lahatra ho ianao manatona ny Elia ary andao tao batisa fa tsy maintsy atao batisa vo mety io batisa amin'ny fiarahanao amin'ny Andriamanitra Abrahama ary amin'ny fiarahanao amin'ilay mpamina ny farany Yahosoa zay ny raha ro resantsika daholo zany fa efa mazava ny teny fa ny fototra goavana dia ny fiarahanao amin'izany hoe Andriamanitra Abrahama mialo amin'ny fahotana ary tsy manao taintsony miaraka amin'ny lay mpamina ny farany raha nampinondray ny teny sy ny didiny ary ny lalàny hoe aza manao taintsony fa tsy mety ary ty mpamina ny farany ty mihitsy miteny hoe io Andriamanitra Yahvah io dia parfait izy io zany tsy maintsy parfait zay teraka aminy ka ao amin'ny ty Yahosoa ty rehefa tonga ao amin'ny mpamina ny farany io ny olona vo tena lasa parfait mihitsy zay ianao eva kitsika tokoa zay teny zay hoe tena lasa parfait ve ny olona ao aminazy teny zay mihitsy izy araka ny boky Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 dia vaky mbola bokyny Israelianina ty tao amin'izany bokyny lay mpamina ny farany bokyny mpamina ny farany zany ty resantsika ty Matthieu 5:48 koa am'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitry ny lanitra ny an-danitra zany hoe didina voaka nyty mpamina ny farany ty atao hoe Yahosoa ty koa izy hoe tsy maintsy tanteraka vo mety tsy mbola nisy olona nasany teny an'izany na mpamina ny teny an'izany fa tsy izy rery ary tena marina fa zay miaraka aminy tena tanteraka tahaka ny Elia miaraka aminy tanteraka zany Elia zany tsy mety manao ratsy zany ary tsy may manao ratsy zany dia tsy zarery fa reo zanak'Andriamanitra na zanaky ny avo indrindra zanaky ny Andriamanitra Abrahama zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama rehetra sy miaraka amin'ity Yahosoa mpamina ny farany ty dia tena lasa tsy manota intsony tena tsy manota intsony mihitsy homme parfait zany ka tena Andriamanitra zany le Andriamanitra Abrahama zay le nitadiavy le tena olona tonga lafatra tanteraka tsy manota intsony rehefa tena tafaraka amin'io Andriamanitra Abrahama araka zao nampianariko zaonao dia miaraka amin'ilay mpamina ny farany zay nyteneniny Yahosoa dia tena tsy manota intsony ianao fa marina zany teny zany tsy ty mpanota io Andriamanitra Abrahama io tsy ty fahotana izy zay ny famaranako ny teny koa dia mirary soa atsika rehetra ho tonga soa ty amin'ny Yahosoa dia ho tonga soa ty amin'ny dada mala Yahvah Andriamanitra Abrahama ndao hiverina daholo ndao hitodika any amin'ilay mpamina ny farany zay nampitondraina teny Yahosoa no anarany ary izy no milaza io Yahosoa iny no teny farany mpamina ny Isaiana fa teny izy hoe zay mitory any Yahosoa rery ihany zay ihany manana ny fanahy faminana iny ka tsy misy nitory sy nampianatra zany Yahosoa sy ny momba azy zany teto afa-tsy Elia rery ihany zay no mampamina ny farany any Elia ary tsy misy tsony kaorianany Elia mirary soanao tonga amin'ny fitiavana an'ilay Andriamanitra Abrahama ty avy any amin'ny daholo ny fototrany io Andriamanitra Abrahama daholo ny fototra an'izao famarinana zao ary tao amin'ny bokyny Israelianina daholo nakatsika an'izao tsy misy bokyny malagasy tena bokyny anglisy na bokyny Amerikana fa bokyny Israelianina zay nandehanana zany teny zany zay no nahitatsika an'izao famarinana rehetrarehetra zao
ka iatsona antsika hoe andao hitodika daholy am'izay hoany amin'ny andriamanitra abrahama ary anaraka an'lay mpaminany fa satria ao no lakileny men'andriamanitra abrahama am'izay hoe ao am'izay naroa mandeha satria izy ny mpaminany farany tsy misy tsony taorinany mpaminany israely anina ary tena ary ianao e malagasy koa anao milaza fa ianao koa mba mpaminany nefa nivakeko ny lalàna fa io Yahoshua io nefa nahazo didy avy any amin'ny dada Yahava andriamanitra abrahama hoe izay mitory anao satria izay mitory anazy de mitory an'io andriamanitra abrahama ihany koa Yahavanao anarany izay mitory any Yahoshua ka ingamo Yahoshua tonga teo raha tsy nisy an'io ino moa ity ina moa raha tsy tonga io mpaminany io tsy afaka nandeha ny mpaminany raha tsy nisy mpaminany koa ny teny anazy de gaga ianao apiko kely hoe ary ianao to miteny hoe zanan'lay mpaminany izay indrindra ampianatra an'izay kely indray aloha parantesy kely ozy ny olona hoe tsy niteraka io andriamanitra io sabe dehibe ny fampianarana manao an'izay any ka nareo ny namorona boky zany any amin'ny boky hahafany no misy an'izany zay bokyny fironona de lasa zany izy fa raha vao bokyny israelianina de tena misy mihitsy zany teny zany tena misy zany loha vaketsika le teny andao vaketsika ny bokyny salamo fa ny bokyny salamo mihitsy no miteny hoe zanako ianao izy dada Yahava lay andriamanitra abrahama zanako ianao zany teraka anao androany ka ny bokyny israelianina rikatra amin'ny sefer torany jiosy de milaza mihitsy fa tena miteraka io andriamanitra abrahama io voalaza ao zany fa rehefa boky hafany de mizahatra hafa ny teneny fa ny boky réel ao anatin'ny jiosy de niteraka io andriamanitra io doneva ketsika zay teny zay araka ny bokyny psalme na psaume na salamo salamo firme izy teo salamo 2:7 salamo faharoa andiny fafito salamo 2:7 ilaza zava-boatendry aho Yahava ny laza tamiko hoe zanako ianao izao niteraka anao androany ka tena miteraka mihitsy ny io Yahava io araka ny soratra io ao anatin'ny bokyny jiosy zany ka raha ianao raha mamaly tsisy an'izany ka izay la hoe ianao no te hipetraka any amin'ny zay nisy ianao any fa raha mipetraka aty amin'ny sefer torany jiosy ianao de voalaza mazava ao zany raha tsy azo nolavina fa ny bokyny jiosy ao amin'ny sefer torany jiosy de milaza mihitsy fa niteraka io andriamanitra io fizy ndray tsy miteraka ohatra ny vehivavy miteraka zay moa koa madiso ny olona ndray zay fa niteraka araka ny teny raha niteraka zany izy an'ty Yahoshua tya de naterany tamin'ny teny ka raha Yahoshua ny resana zany a de io mihitsy ilay naterany io ary zay ny mahatonga antsika hijery an'izay hoe tena zanany mihitsy ny io dondray atsika bojery boky a salamo faharoa amby valopolo andininy fahina salamo 82:6 dondray atsika hijery boky anankiray ola bokyny salamo ihany salamo 82:6 hoy izao andriamanitra ianareo ary zanakiny avo indrindra ianareo rehetra miteraka zany andriamanitra ny dikan'izany satria misy zanakiny avo indrindra ary le zanany nataony hoe andriamanitra ianareo miteraka zany io andriamanitra io ny dikan'izay ao ao bokyny jiosy any amin'ny bokyny salamo ka tsy azonao lavina koa zany satria ao anatin'ny bokyny jiosy zany le andriamanitra abrahama ny teny zany mihitsy fizinay oa tsy niteraka ohatra ny vehivavy miteraka fa araka ny teny de zay natonga n'lay mpaminany ny teny hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny to amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra izy de atao amin'andriamanitra hatramin'ny voalohany zany hoe ity Yahoshua ty zany araka ny nampianariny io Yahoshua io a de tsy nateraka ohatra ny vehivavy ateraka fa nateraka tamin'ny teny raha vao ny teny zany io andriamanitra abrahama io tamin'ny namorona zao tontolo zao de iny teny iny no atao hoe Yahoshua zay fa tsy nateraka ohatra ny vehivavy miteraka fa ny fiteraka an'andriamanitra zany a ao amin'ny teny izy no niteraka vaketsika ny Jaona atoko voalohany a zany bokyny jiosy daholo miteny an'izany a Jaona atoko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra izy de tao amin'andriamanitra tamin'ny voalohany ary izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy de tsisy nahariana zao zavatra ary zao a na idea iray aza ao amin'ny bokyny jiosy zany
de ny bokin'ilay mpamina ny farany Yahosoa de izy mihitsy no laza fa izy de tamin'ny voalohany ary ny teny izay tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra boky ny jiosy daholo miteny an'izany. Jerevantsika tary amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy tany aloha de milaza mihitsy hoe fa niteraka Andriamanitra ary zany teraka anao izy androany tsy azo lavina mihitsy izy zay tena nisy zany zavatra zany ary ilay fiterana korytsatra vehivavy miteraka fa io voalaza io hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra ary izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ka rehefa nivoaka zany le teny de inona teo niteraka izy tamin'ilay io Andriamanitra Abrahama ny teny de iny teny iny natao hoe zanany ary zay zanan'izay natao hoe Yahosoa ary lay teny izy de tonga nofo kanonina tamintsika zay ny voalaza zany ka mbola ho anaporo fa tsika lava be mikasika any am'izay fa inatsoa moa ny valinao am'izany teny zany ka fa mazava iny izy satria ilay mpaminany mihitsy no ny teny fa nahazo didy avy any amin'ny dada Yava izy ary mariny zany ary ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy misalamo ny teny fa tena niteraka io Andriamanitra io de tsy azonao lavina any izy raha mandany zany de tsy pahanao ny teny'le Andriamanitra Abrahama satria tany amin'ny jiosy no nahitana anazy zay ny tonga antsika nijery an'le hoe boky inona ny tokony ho arahana rehefa nijery de boky tokony arahana de bokin'ny jiosy no arahanao bokin'ny Israelianina noho zany ny famantaranao ny marina rehetra de ao amin'ny bokin'ny Israelianina fa tsy any amin'ny bokin'ny foroporonona ny ananonanany ohatra na zay boky mety ambarambaran'olona aminao fa zay boky tena avy any amin'ny zareo jiosy ary zay le fahamarinana hoe niteraka io Andriamanitra io ka tsy azonao lavina le izy ary ty mpamina ny farany ity zay nampitondray ny teny hoe Yahosoa de tena zanana naterany mihitsy noho ny amin'ny teny fa tsy noho ny hoe niteraka ohatran'ny vehivavy izy tsy ndriko tsara fa lay rehefa ny teny izy de nataony hoe zanany ny teniny de ianao tsy afaka mamasy aty zay ny teniko amin'Andriamanitra azy tsy azonao lavina zay zavatra zay zay ny teny taka ny rehefa namorona izy de mamorona zay ny Andriamanitra Abrahama azy ka mifarana atreo zany ny teny mazava tsara amintsika rehetra zay ny fahamarinana mazava tsara amintsika rehetra zay mikasika an'le hoe Yahosoa mpamina ny farany sady nambaran'io Andriamanitra io fa tena zanany mihitsy tena zanany izy lay teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary izy no nevizao rehetra zao natateraka ny fahamarinana rehetra ny amin'ny famoronana zany de tao amin'ny daholo araka nambara lay mpaminany Israelianina farana ka raha vao manaiky ianao fa mpaminany Israelianina Yahosoa hoy ny vahoaka Israelianina de zanak'Andriamanitra izy tsy azonao lavina izy le zanak'Andriamanitra teny antarika hatramin'ny bokin'ny Sefer Torah hoe zanako ianao zany teraka anao androany ka izay olona zay tsy izy fa lay mpaminany farany atao hoe Yahosoa lay ny teny hoe aza manao taintsony zany hoe tena mitovy toetra mihitsy nisy lay dadany hoe aza manao taintsony ianao zay ary zay niaraka tamin'ny rehetra hatrany de tsisy nanotaintsony fa tena afaka ny fahotana marina ny teny ny ainga atao anatin'ny bokin'ny jiosy ray manontolotsika hatrany amin'ny mpaminany farany Yahosoa no anarany ary miporofoky fa tena zanak'Andriamanitra izy zanako Yava io de amboariko tsara am'izay ny ahitsiko tsara ny fihevitranao hoe niteraka Andriamanitra tsy miteraka ohatran'ny vehivavy sanatria fa rehefa niteny izy de iny le natao hoe ary niteraka izy iny le niteneny hoe za niteraka anao zay rehefa tiany zany de zayko fa tokony inona kosa ny ary moa anao ho paralelina aminazy ve ka tsy miady aminy fenao ray zany normalna be atao hoe zanany ianao fa tsy hoe paralelina amin'Andriamanitra ianao fa zanany tsara ne zany tsisy maratsy an'izany mihitsy ka de nefa izy miporofoka araka ny soatra masina ny jiosy ary zay ninao an'zanytra de afaka mifahotana zay de zay ny antony averiko tsara tsy dikony mandeha hoe natonga atsika hoe boky inona ny tokony ho arahana raha ijerin'ny marina anao mikasika amin'ny Andriamanitra Abrahama io ary tena ho tafaraka aminy de nomeko hoe arao ny bokin'ny jiosy Sefer Torah ny jiosy tao amin'ny Sefer Torah ny jiosy nisy teny hoe de nanteraka eo Andriamanitra io ka raha boky hafa anao raha anao de tsisy an'izany fa ny contraire an'izany misy any ko micontrariziko fa raha tena bokin'ny jiosy ny jirefanao de niteraka izy meko anao teo ny teny mikasika ny am'izay de zay ny fiarahantsika ndray tamin'izao izy io mirary so tsika rehetra samitainao soa ary rehefa resy latinao de manatona ny Eliandro anao batisa fa fotoana ny batisa zao afaka miantso anao amin'ny telefona tsova za tompoko tena natao batisa na anglisy anao na amerikana na sinoa na japonais
na inony ianao na iny ianao afaka miantso ny Elia daholo nareo hoe zay tompo de tena resy lala mangataka se mba atao batisa mba tonga avaty ianao raha afaka makaty manao any am 2026 vo misy batisa ty fa ny any amin'ny hafa firena afaka makany Elia da tsika ny atao am'izay fa zay hoe fa mandeha io arakaraka rehefa misy de efa mandeha zay fa mandeha Elia rehefa misy miantso de mandeha ka tena mitady an'Andriamanitra marina ary maniro any amin'ny fiainana mandrakizay fa ho hita eo foana zany de mirazo tsika samy teno soa de atsika ariva afaka sotra petsaka dada malala iayavany am'izany teny rehetra zany fa tena fitiavany zany ary tena famonjena Elia nampianatra ny olona ny amin'ny hiverenana aminao ary tena nasiako teo maso izy rehetra ny famarihana fa tena marina ianao tsy misy Andriamanitra fa tsy ianao le Andriamanitra Abrahama iaiavanao anaranao tsy tia fahotany ianao halanao zany ary zany teny zany nampitondrainao le mpamina no farany Iahosoanao anarany hoe aza manotaintsora ary aoko ho tanteraka ianareo zany ny teny le mpamina ny farany sotra dada mala iavao taio ara zao teny rehetra zao mba hitondra soa am'izay tramiaina hitondra famonjena sy fanavotana am'izay mandeha hitany zay rehetra miaina anao avody zay rehetra mbola tsy mahafantatra ny marina vonjeo zao tontolo zao vonjeo ny hafa firena rehetra akoatra amin'ny malagasy avody zay rehetra maniry ny hoafitra afao zay teo afaka rehetrarehetra dada Maria avao tonga ny andro famonjena ho an'izao tontolo zao asehoy ny sandrinao mahery aoka tena andeha ny hery sy ny fahefanao ho voninahitry naranao masina dada Maria ava voninahitrinao manakasay apeo Elia amin'ny asa nampanaovinao azy aseho ny voninahitranao amin'ny anaranao dada Maria ava mandefasana n'izany teny zany de ho any aminao zany teny zany de amin'ny alalan'ny Iahosoa sotra dada Maria ava alleluia amen de zay ny fiarahantsika indray tamin'ny teny io tia nametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka andrea veloma tomoko